Ary amaranantsika ny fotoana amin'ny ity hariva ity dia kisaka any ranohira isika amin'ny alalan'ny ilay raid isalo izay fanatanjahantena iarahana fizahantany izy ity ka dia anisan'ny mahazo olona betsaka tokoa dia fiarah-miasa amin'ny ireo komina any antoerana moa sy ireo mpiandraikitra ny fizahantany any amin'ny fahatry ranohira iny no nahazahoantsika ny sary ahafahana mandefa izay akantony fifaninanana sy ny atao hoe zava-misy any amin'ny tanàna ny ranohira iny. Toy ny fanao isan-taona dia notanterahina tao ranohira ny 7 Jolay lasa teo ny raid de l'Isalo andian'ny faraiky amin'ny folo izay mikarakaray ny ofisy paritry ny fizahantany ao Iorombe miara-miasa amin'ny randorano de l'Océan Indien sy ireo mpiara-miombona antoka aminy. Ny raid de l'Isalo izay tafiditra amin'ilay paikady atao hoe fizahantany ara-panatanjahantena ka azakazaka lavitrezaka ny anaty valan-javaboarin'ny Salo no atao amin'ny fotoana io izay misokatra ho an'ny teratany malagasy sy teratany vahiny ka nahitana mpandray anjara 720. Ny zara osokajy telo ny fifaninanana ao ny semi-raid 520 kilometatra, ny grand raid 570 kilometatra ary ny mini raid 3 kilometatra izay natokana ho an'ny ankizy madinika. Raha ny ala verandalana 520 kilometatra sokajy senior zazalahy dia voalohany tamin'izany Randrianjara Roland nahavita ny 520 kilometatra tao anatiny adiny 2:30 minitra 5:20 sekondra izy dia mpilalao ny Hôtel Relais de la Reine ao Ranohira. Faharoa kosa raha nahavita Soa Clément tao anatiny adiny 2:40 minitra 2:30 sekondra mpilalao avy ao Iosy ary mbola mpilalao avy ao Iosy ihany koa Solofson Samuel no fahatelo tao anatiny adiny 2:20 minitra 9:20 sekondra. Teo amin'ny sokajy zazavavy dia Radia Narson Landinirina mpilalao avy Antananarivo no nahazo ny laharana voalohany tao anatiny adiny 2:13 minitra 9 sekondra ary Zafomahefa Claudis Gustave mpilalao avy ao Iosy indray no voalohany tamin'ny sokajy veteran vitany tao anatiny adiny 3:09 minitra 4:15 sekondra ny 5:20 kilometatra. Teo amin'ny grand raid 5:20 kilometatra indray dia Randria Noël Dossi mpilalao avy any Nosy no voalohany nahavita adiny 4:20 minitra 4:15 sekondra izay tsara ny manamarika fa record vaovao ny Isalo raid izy ity. Narahany Rahalaindalo Danielson sy Moa Lurien samy mpilalao avy ao Iosy avokoa. Manazava ny tanjon'ny raid de l'Isalo ny talepanatateraky ny ofisy paritry ny fizahantany ao Isalo Iorombe Andriamatoa Andriamananjaramanitra. Ny tanjony dia fampiroboroboana ny fizahantany amin'ny ankapobeny. Tourisme sportif satria zao tsika manana ny écotourisme, manana ny valan-javaboary, ny parc national Isalo zao manana ny ato akaiky ato VOI zay parc privé, site privé iaraha-mitantana miaraka amin'ny commune sy ho an'ny population locale tombotry ny population locale ireo dia efa fantatra malaza amin'izay itsika fa zao misy endrikana fizahantany izay mbola tsy tena amin'ny teny vahiny tsy voaexploité tsy voatrandraka dia anisan'izay ity fizahantany ara-panatanjahantena ity ny tourisme sportif zay efa manao miezaka satria efa tafiditra amin'ny 11e édition efa tsara dia efa nisy anankiray teo ny marathon de l'Isalo première édition trandrana zany zay fa ny amin'ny tourisme sportif sady fanatanjahantena rehefa miteny fanatanjahantena mantsy dia fahasalamana dia mitambatra ao koa ny fibanjinana ny akantony zavaboary fa tsara ny parc national Isalo ary any an-tanana ny mpijery rehetra mba ho tonga maro lasa ny vahiny ihany no mahalala sy mahazo atao vana amin'ny resaka fizahantany malala ny rem-pirenena malagasy. Nanambara Andriamatoa Tavaly Jean-Marie izay mpitantana sy mpanomana ary mpikarakara ny Isalo raid fa afapony tenany tamin'ity raid de l'Isalo andian'ny faraiky amin'ny folo ity. Velom-pisaorana izy arak'izany ireo mpanoana sy mpiara-miombona antoka aminy toy ny Star, ny BFVSG, ny Hôtel Relais de la Reine, ny Motel Salé Sucré de l'Isalo ary Madagascar National Park sy ny commune Ranohira ary manantena sy mampanantena ny fivoarany raid de l'Isalo hatrany. Marina moa fa ny 20 Jolay 2010 indray ny andian'ny 12 amin'ny raid de l'Isalo. Dia iny fanadidiny ihany koa tompolasy tompom-pivavy no ametrahako ny veloma mandram-piona ho amin'ny heriny ny toy izao indray. Isaorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Veloma tompo.